Ya, Tatandraza marika filoha nasionaly ny fikambanana Bandôrozy amin'ny maha filoha nasionaly amin'ny maha lehibe ny Bandôrozy ny tenako eto Madagasikara dia miteny amin'ny anaran'ny Bandôrozy aho satria izaho no foibe filoha mpitarika ny vovonana Bandôrozy eto Madagasikara. Izahay Bandôrozy eto Madagasikara manerana ny nosy dia miantso ny fitondram-panjakana mba andray andraikitra entitra amin'ny filoha teo aloha Antsy Rajoelina. Ary eto koa izahay Bandôrozy de miantso ny antenimieram-pirenena ny Assemblée nationale mba anafaingana ny akety parlementaire afainganonareo ny akety parlementaire mahakasika ny Andry Rajoelina satria fa iaraha mahafantatra ary iaraha mahalala fa Antsy Rajoelina no ambadika izao savorovoro eto amin'ny firenena izao. Na itenareo hoe inona ny proof anagnanao Mark Tatandraza? Inona ny proof anagnanao ahafahanao miteny fa Antsy Rajoelina no ambadikin'izao alajaza, ambadikin'izao famonoana olo, ambadikin'izao fanakorotanana eto amin'ny firenena zao? Izaho Mark Tatandraza iarahantsika mahalala fa izaho dia mpiara-miasa tamin'ny Antsy Rajoelina. Zaho nge tanakavanany Andry Rajoelina taloha. Zaho nge mpiara-miasa tamin'ny Andry Rajoelina taloha. Ka haiko tsara ny secret-ny Andry Rajoelina. Haiko tsara ny kilalaony Andry Rajoelina, ny politikany Andry Rajoelina. Haiko tsara. Antsy Rajoelina nge panarama gros bras ny asany. Haitsika tsara tantaran'ny Remenabila. Haitsika ny tantaran'ny Remenabila. Antsy Rajoelina no nagnarama ny Remenabila. Ary Antsy Rajoelina ihany koa no nanakorotana ny fitondrany HVM. Ary Antsy Rajoelina rehefa misy adversaire politikany de io ny asany mampiasa vola de manarama gros bras, manarama pikaramanady de io mamono vonolo manakorotana ny firenena mba tsy hisia ny filaminana eto amin'ny firenenatsika. Ka eto izahay Bandôrozy, izahay fikambanana Bandôrozy dia manentana ny fitondram-panjakana izahay ary miangavy ny fitondram-panjakana mba andray fepetra entitra ny fitondram-panjakana amin'ny Antsy Rajoelina. Ary mangataka ihany koa izahay aminareo parlementaire mba afainganonareo ranga, afainganonareo ny akety parlementaire any Antsy Rajoelina satria fa hainareo tsara fa Antsy Rajoelina no ambadikin'izao fanakorotanana rehetrarehetra zao. Ka raha vo Antsy Rajoelina voasambotra, raha Antsy Rajoelina migadra dia milamina tanteraka izao firenenatsika zao. Fa Antsy Rajoelina ihany no ambadikin'izao fanakorotanana zao. Antsy Rajoelina manakorotan'io. Antsy Rajoelina magnarama gros bras. Antsy Rajoelina daholo no ambadikin'izao rehetrarehetra zao. Ka tokony afainganina ny raharahany Andry Rajoelina. Ary mangataka zahay ministeran'ny fitsarana mba mangataka ranga mba samborinareo ty Antsy Rajoelina, afainganonareo ny akety parlementaire any Antsy Rajoelina, afaingano ny akety ny parlementaire ny Andry Rajoelina Ramatoa ministre, afaingano fa Antsy Rajoelina no ambadikin'izao fanakorotanana zao. Izy magniragnirak gros bras aby reo, izy ny magniraka olona rehetrarehetra mahatonga an'izao famonoan'olo sy alajaza eto amin'ny firenena zao. Zao namany, zao mpiara-miasa aminy taloha ary haiko tsara ny fikafika politika ataon'igny Lery iny, ataon'igny Razoky be iny. Ka Lery no ambadikin'izao rehetrarehetra zao. Ka mangataka izahay ny anafainganana faran'izay aingana izahay Bandôrozy mangataka mba ho samborina faran'izay aingana Andry Rajoelina. Fa raha vo Andry Rajoelina voasambotra tonga de milamina tanteraka i Madagasikara. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy, ho any tany razana.